raha tsaroantsika ny prime ministre lehibe ny gouvernementa misy fotoana nandeha tany a Frantsa tany, izy tenany mihitsy no nilaza fa hoe izy accord cadre iarahana manao amin'ny frantsay. Voatery tamin'izay raha tsaronao nytsika fontsika mihitsy inona ny atao hoe accord de coopération, inona no finosony zany sy notrany votoatiny tonga hatrany amin'ny resaka pacte colonial ary sika. Fa Frantsa tompoko mbola mamerina jereo daholo zanatany frantsay. Rwanda zao ino nanapaka tadipotra de io, Gabon zao io mitady anapaka tadipotra de avoaboaka indray hoe tsy lany ara-dalàny Ali Bongo fa nambamboarina nalany azy. Fa tsisy Frantsa hieritreritra hoe amoaka nyty Madagasikara ty ho matanjaka, ho firenena manan-karena. La preuve, firy-taona sika nozanahana teto mba endrika fampandrosoana ohatry ny ahoana ny vita. Ny zavatra natao de ny lalana na ahafahan'ny frantsay nitrandraka ny vokatra, namoaka ny vokatra, ny poro na ahafahana namoaka ny vokatra, napiditra an'izay zavatra azo ampidirina teto ny namboarina. Fa hatramin'izao ny tompoko mbola betsaka zany hoe tany tsy tonga na fiary. Hatramin'izao ny mbola betsaka zany lalana, lala-tany, lavadavaky. Ka raha tena ny anavotra nyty Madagasikara ty nataon'ny Frantsa, farafaratsiny mba nanao karazana fanonerana tao anatin'izay 56 ans d'indépendance zay. Fa tsisy ny manitsaka an'le firenena, ny mambotra an'le firenena, ny mangeja n'lay are-pirenena. Zay ny tanjona. De gaga sika hoe inona ty accord cadre tenenin'ny prime ministre ty. Efa tamin'izany sika nanao interpellation, avoay zany, inona ny ao anatin'izany, hitondra inona ho antsika zany. Tsy ho tafavoaka mihitsy ve ny fampandrosoana ty Madagasikara ty ratsy Frantsa ny miaraka amintsika. De io manara-tavahana Ramatoa Atala Beatrice fa hoe efa mandeha, efa mipetraka zany fifanarahana zany. Inona le fifanarahana, inona daholo ny toko sy andininy ao anatin'izany, mahakasika sehatra inony zany, tombony ohatrany ahoana no azony andaniny sy ny ankilany. De eo de lasa mihitsy ny saiko miverina ny amin'ny fotoana lavitra be. Iza ny nametraka ny Atala Beatrice ho lehibe ny unité. Inona mission nametrahana ny Atala Beatrice amoaka filoham-pirenena iza? Ary efa natafavoaka filoham-pirenena iza, le filohan'ny unité tsy menatra, tsy nampaninina azy ny nanaiky ny ray no tendreny le filoham-pirenena napetrany teo ho ministre ny raharaham-bahiny affaires étrangères. Manaraka lojika ny zavatra tsika io rehefa ministre ny raharaham-bahiny dia anisan'ny ady mafy kombany zao fitondrany zao hoe tsy maintsy atao eto Madagasikara
à tout prix ity sommet de la francophonie ity. De lasa am'izay zany tsika manao ny dinidinika samihafa. Omena Madagasikara ny sommet de la francophonie, fa aleo isoratra mazava accord cadre, zao mission anao. Enao raha toeva tamin'izany enao zao ministre raharaham-bahiny a, filoham-pirenena io tsy filoham-pirenena raha tsy anao na filoham-pirenena io, ary tsy filoham-pirenena io tsy ministre raharaham-bahiny anao, tsy lehibe ancienneté anao, raha tsy zay ny nametraka anao teo. No zany package efa nitsipihany rédaction tamin'ny etoandro le hoe diplomatie économique. Inona koa zany? Zany diplomatie économique zany à l'exemple de Mali de ravana aloha ny toe-kareny le tany ny ao am'le firenena mba hahafahan'ny frantsay tonga pays providentiel mpamonjy raisinay ity, amboarinay ity. Zay aloha ny anankiray ao anatin'le package a. Zay orinasa valaka rehetrarehetra verina amin'ny Frantsa efa mahita tsika ny aéroport, Jirama, ny port moa de io mbola donidoniny io, ny solika, ny fifandraisan-davitra. Faharoa, tandremo takitaky antily zay parsy tia. Fahatelo, ao anatin'le package daholo zany a, tandremo averenao aminay daholo ny taninay tamin'izay nanjanaka, de gagy sika na filohan'ny HCC na prime ministre na filoham-pirenena tsisy mitsipaka an'izany hoe tanin'ny colon de mbola mijanona ho an'ny colon, ary atao daholo ty gymnastika rehetrarehetra ty ilazana fa zay tany tsy voasoratra miverina amin'ny fanjakana. Fa tsotra rehefa miverina fanjakana de very fanjakana ny colon ady tany ety zero package. Ankoatran'izay mety mbola arena trandrahana eto amin'ity Madagasikara ty, ka rehefa vitanareo zany mission rehetrarehetra zany de atao any Madagasikara ty francophonie ty. Ny tenenantsika an'izany a, anerenany zao fanjakany zao amoaka hoe inona zao fifanarahana atao zao. Mbola tokony hiditra amin'izany resaka accord de coopération zany ve, ary ny zavatra manahirana ao anatin'le izy de konokononina, afempenina, tsy atao amin'ny fomba ofisialy. Le ofisialy tenentsika de hoe mahafantatra ny vahoaka hoe anao sy ny zavatra ohatran'izao ny tompona ndraiky mpanjakana ny andafy any. Inona ho any ilana ny resaka salon d'honneur sinina ho ivato e, fa eto zany manomboka dinganina mihitsy le fombafomba hoe rehefa misy mpitondra mamitahiraka, tadidio fa mamitahiraka, iza ny maniraka ny firenena, irahan'le firenena hoaizy. De raha ny tokony ho izy zany, tokony mba manao conférence de presse ianao eny vato melohan'ny andeha akariananina zao ny mission ataoko any
zao ny tanjona rehefa vita zay a de mahazo an'izao zavatra zao tsika manomboka tsisy izany tsony a de zay ny mahatonga an'le tondrotondromolotra sonono efa any a Frantsa ny prime ministre any andafy ngeo ny prime ministre fa naninany azo marary nga tsy marary fa any Singaporeko le resaka poids de roi de lasa manefy an'le olom-pirenena iaina ao anatin'ny onoono le fitondrana le tension efa be debe efa betsaka ny zavatra manahirana raha tsy teny efa tsy tily zay parsa ty zao zao mbola no nyetsika etsy Antsamanitra ny amin'ny 29 mars tsy mitsahatra amin'ny tombo ny olona mitaky hoe ahoana ihany ho ily zay parsa io ao anatin'izany tension be debe zany a rehefa miteny ily zay parsa mantsy hoe atsika fa giaza ny frantsay raha zay zany no alaina maimaika de ohatrany hoe tsy hoe ennemi a fa ohatrany hoe adversaire zany France mpifanandrina ahafahana maka an'ireo ilona zay parsa reo fa ny zavatra mifanohatra amin'le réaction mbahoaka eto no ataon'le mpitondra de rehefa mararirary de any a France na any La Réunion na ohatrany na anao accord de coopération amin'ny Frantsa ndray logika avezany ataon'ny Atala Beatrice zany tsy maintsy makany ve ary tsika le makany accord cadre sa accord de coopération tsy fantatra moa inona ny tena votoatin'izany tsy maintsy sika ve a no mandady rariny ao anatin'izany de mahakaka fa ninina endrika zany accord cadre zany mbola mamerina tsy misy a tsy misy frantsay hieritrehitra hoe tena anarina ampandroso an'ity Madagasikara ty tsika de mbola velona ny olona rehetrarehetra de aleo foazina le mémoire manomboka any amin'ny tsiranana zany no hijerentsika an'io hoe fa maninona ity cordon ombilical ty tsy mety tapaka raha tena tapaka io zany de tao amin'ny fahadideratsiraka atao io tokony tena tapaka mazava tsara satria hoe nanao socialisme atsika kity socialisme miaraka amin'ny tatsinanana miaraka amin'ny rosianina zay mpifanandrina mpifaninana mpifahavalo tamin'ny tandrefana tao anatin'ireny ady mangatsika reny fa naninona no tsy tena no raisin'ny firenena socialista tena ohatrany hoe tena socialista le Madagasikara ary maninona indray nefa le mpitondra nametraka an'izay socialisme zay isak'izay nitsoahana teo amin'ny fitondrana de any a France any amin'ny tandrefana France no terre d'exilany de eo no anoritsoritatsika nanomboka tsiranana nandalo vanim-potoana samy hafa ny tantara tonga hatreto amin'ity era jonary mampianina ty zay misy mission mazava tsara ary ezatsika takarina avy ao anatin'izany fivoaran-javatra zany hoe qui est derrière era jonary mampianina